na dia tsy tazana niatrika ny fahatsiarovana nentina natsiaro ireo mahery fo tao anatin'izay raharaha fito febroary sy febroary izay raha ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia nampitondra teny ho an'ireo izay nisolo tena azo tonga teny Mahamasina. Ankoatr'izay nanatitra fehezam-bonikazo teny amin'ny tsangam-bato teny Ambotsirohatra ihany koa ireo akaiky ny filoham-pirenena. Tamin'ny sivora maraina no tonga teny Ambotsirohatra nanatitra ny fehezam-bonikazo avy amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika nentina namarihana ny fiombonam-pon'ny filoham-pirenena ho an'ireo ntolona ho an'ny firenena. Raha ny nambaran'Andriamatoa Kolo Roger izay mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena dia nentina indrindra ho fahatsiarovana ireo rehetra mitady fahazavana sy ny ady ho an'ny firenena ity hetsika nataon'izy ireo ity. Nametrahanay an'ity fehezam-bonikazo ity eto mba ho fahatsiarovana ho an'izay rehetra mitady fahazavana ary miady ho an'izay. Ho an'ny lanonana teny Mahamasina kosa dia nampitondra teny mihitsy ny filoham-pirenena izay mivakiana tao anaty lanonana. Le président de la République ry malagasy mitolona ho an'ny fahafahana ny tanindrazana amin'ny fahatsiarovana ny androany fito febroary 2024. Koa na dia tsy miaraka aminareo aza ny tena dia mbara fa miray fo saina aminareo mpiara-mitolona rehetra. Ho anareo mpiara-mitolona rehetra ho amin'ny fahafahana avo. Mahatsiaro manokana ireo fianakaviana miaram-boly sy ireo mbola mitondra takaitsika. Amin'ny mahatantangalana ny Repoblika sy manaja ny zon'olombelona i Madagasikara dia manonja ny toetra mamofady tonga hatramin'ny fandatsahana ny raha ny mbola tanindrazana. Ny fampisaraham-bazana ny malagasy. Ny fampiasana herisetra no ny hevitra tsy mitovy sy ny amboho politika. Mijova ao ankehitriny rehefa voafidy malagasy ho filoham-pirenena hamerina sy hamitrana ny fihavanam-pirenena. Miantso ny zanaky ty misy ty aho hitondram-bavaka ny firenena mba tsy hiverena ny toe-javatra irentsony ary hahafaka antsika miara-miatrika ny fampivoarana ny tanindrazana iombonana ity. Koa ao kasika dia isanahy mibanjina no avy ampahatoviana ary hanandraka hatrany ny fihavanana malagasy. Dia mankahela antsika rehetra hoe navelona Madagasikara. Tonga nanotrina ireo niarambona tamin'ny raharaha fito febroary teny Mahamasina ireo mpanolontsaina maromaro sy ireo mpiaradia amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina.